ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Faly mirabasika indray ry havana natrary ty andro alasinainy 20 martsa 2020 sorarivity. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mbola ampitomboina aminareo ny fahasoavana sy mpiadana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Asy ny apôstôly toko voalohany ka ny 9:10 ka hatramin'ny 20 indray no mofinaina voalahatra antsika tian'io ity. Izay ao anatin'ny herinandro farany andomisika FJKM ilay roa hevitra hoe mamaly ny farasinan'ny tompo. Milohan'ny hamakina sy torinana izany dia mbola hiaraka ivavaka isika angataka fitariany fanahy masina. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mitera sy manome voninahitra anao izay raha mbola afaka miseho etanatrenao indray amin'izao anio izao. Tsy tamin'ny herin'ny tenanay nefa izany ry tompo fa noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao anay sy miova. Izay mpanota kanefa tenomenao anjara amin'izao mofinaina izao. Mifona tompo ary mamela ny elokay. Dia misaotra anao izay no famelan-keloka atolotra ao anay ary mangataka fitariany fanahy masinao amin'izay rehetra ataonay etony. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo zanakao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Asy ny apôstôly toko voalohany 9:10 ka hatramin'ny 20. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary tamin'izany andro izany dia nisangana teo voan'ny rahalahy Petera, tokony 20 no isan'ny olona vory teo ka nanao hoe: ry rahalahy, tsy maintsy notanterahana ilay teny soratra masina nampilazana fanahy masina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy, izay tonga mpitarika ny olona misambotra an'i Jesosy. Fa izy dia isatsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompona izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo sahy tamin'ny tambany fahotana. Ary potraka, ny ankoaka izy, dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny sinainy. Ary fantatra izay rehetra monina eto Jerosalema izany, ka ny anaran'izany sahy izany amin'ny fiteny dia atao hoe Akeldama, izany hoe sahan-drà. Fa voasoratra eo amin'ny boky ny Salamo hoe: aoka ho lao ny fonenany, ary aoka sisy olona honinao, ary koa aoka ho lasa kolokafany anjara raharahana. Ray masino, manamasinina amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Taorian'ny baiko nomeny tompo ny mpianany manao hoe: fa azo hery ianareo amin'ny ilasan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany, dia nakarina niakatra ny an-danitra ny tompo. Somary sanganena, gaga ny mpianatro raha nahita izany, ka variana nijery ny lanitra teo. Tao ihany koa no somary kivikivy. Dia lasa ny tompo, dia isika rery sisa ny meto. Tahaka ny reny mahazo asika reny, izay manatitra olona eny amin'ny stationnement raha lasa le fiara. Fa Andriamanitra kosa naniraka ny anjely nampahery azy ireo ka nanao hoe: ry lehilahy Galileana, nahoana no mijano mety mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nankarina niala taminareo any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra koa. Taoriana izany dia nahazo hery ny mpianatra, ka avy hatrany dia nody ry zareo ho any Jerosalema hanohy ny asa nampanaovan'ny tompo azy ireo. Ka ny zavatra nataony voalohany dia ny hanolo an'i Jodasy, izay nany nazaram-panompoana kanefa dia niala sy nivadika tamin'izany. Ka ndery izao mofinaina izao omesika roa hevitra hoe: tsy avelan'ny tompo handringa ny asany. Izay zaraintsika ho zanak'hevitra roa. Voalohany, tsy avelan'ny tompo handringa ny asany ka manolo izay miala amin'ny zaram-panompony izy. Ary ny faharoa, tsy avelan'ny tompo handringa ny asany kanefa lozany izay nahatonga izany. Jerisika voalohany hoe tsy avelan'ny tompo handringa ny asany ka manolo izay miala amin'ny zaram-panompony izy. Ny hoe mandringa eto dia tsy mandeha araka ny hevitra nametsahan'ny tompo azy. Tamin'ny voalohany mantsy dia 12 no isan'ny apôstôly nifidin'ny tompo hanao izao asa ampamonjeny izao. Kanefa i Jodasy izay tena nany ny anjara-panompony mavesatra tokoa satria dia mpitahiry vola, dia sy nahatotra ny Satana ka namadika ny tompo. Araka ny Luka 12:23. Fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy
ilay tao hoe Iskariota anankiray tamroa mivololahy. Tahaka an'ireny composition na mpanao baolina ireny na hoe mpanao foty, raika amin'ny fololahy ny joueur sur terrain, fa raha misy kosa tratran'ny carte rouge dia milalao folo ny mpilalao. Raha miara-nofo dia misy fahabangana hita zany, fa tsy maintsy miady mafy mameno toeran'ilay banga ny mpilalao sasany raha mikasaka fandresena. Fa eo amin'ny fanompona kosa, amin'ny Andriamanitra azy dia efa fantany mialoha io famadiana nataony Jodasy io. Ary efa nambarany tompony aloha amin'izao na toko fahaenina dia ny fafitopolo sy faraka amin'ny fitopolo. Jesosy namaly hoe tsy izao va ny mifidy anareo 12 nefa ny anankiray dia devoly. Fa izy nilazany Jodasy zanaky Simona Iskariota fa izy io ilay madika azy nefa isany 12. Ary eto amin'ity perikopy ity dia mbola namafisiny zany amin'ny 9:40 sy 17. Teo natrehan'izany indrindra dia tsy maintsy natao fifidianana izay isolany Jodasy ka imatiany voafidy tamin'izany mba hameno indray ilay isan'ny mpianatra tonga 12. Tsy avelan'ny tompo andringa ny asany ka manolo izay miala amin'ny fanompony izy. Mety tonga amintsika ihany koa izany zava-mitranga izany indraindray. Mety efa nanazara fanompony sika, mety diakona, birao sampana, mety ho filoha misy azy, kanefa dia nianangasika ka navelasika Satany hitarika sika amin'ny ratsy ka niala tamin'izao fanompony izao sika. Fa ho tsara fa ny tompo nifidy asika ary nametraka sika amin'ny zara-panompony io toy ny fahasoavany fa sy ny fahaizana mahasara sika sekory. Koa mivereny tanterao ny fanomposika fa matoa mbola mandeha izao fomofinaina izao ianao dia fitiavana sika manokana izany. Noho ny fanambaran'izao anao amin'ny Apokalipsy 2:4-5. Kanefa mananteny aminao aho satria niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao, koa sarova izay nitoerinao fonom-bola sy lavo dia mibiba ka manaova ny asa voalohany. Mamaly ny farasian'ny tompo. Izany no hevitra sika amin'ity volana marsa ity. Izany dia manambara amintsika fa izay manao ratsy fa indrindra manakorotana ny asan'Andriamanitra dia ny tompo misy no mandray andraikitra amin'izany. Hoy ny tompo marika 7:20. Fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka nanoratana azy, nefa loza izay olona hazona ny zanak'olona atolotra. Tsara amin'izany raha tsy ary akory. Izany teny tompo somary mampatahotra izany no idirasika amin'ny zanak'evitra faharoa manao hoe tsy avelan'ny tompo andringa ny asany kanefa lozan'izay mahatonga izany. Eo amin'ny 9:40 dia milaza ny zavatra niasa tamin'ny Jodasy mpamadika ny tompo. Loza masiravana nahazo azy raha ny filazan'ny Baiboly azy, izay voalaza fa tambo ny fahotana, potraka, ny ankohaka, vaky ny kibony ary ny poka, ny varoraka ny sinainy. Asa nahazo tika aneritreritra fa sanatria tahaka ireny alika voahisaky ny fiara ireny ka nidoraka tao ny sinainy. Izany ny zavatra nahazo an'i Jodasy. Ry havana, vavaka mafy sika, mba sy ho tonga amintsika izao tambony fahotana izao, fa tena mampivarahonsana misy. Mangataka amin'ny tompo mba ho amintsika manakariva amin'ny famindrapony sy ny fahasoavana, kanefa dia ilainy isika hiaika izany fahotana izany tahaka ny Davida mpanao salama. Mandrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny fiantsahanao, vonoy ny fadisoko. Salamo 5:50. Eo amin'ny 5:70 dia milaza fa fantatr' izay rehetra monina eto Jerosalema izany fa fambaraka tamin'ny mpiara-monina. Ilay mpianatsy Jesoa ihany namadika azy ka azy ireo nahazo azy. Izany resaky ny olona raha toa ka fantany ihany koa sika fa efa nanara-dian'ny tompo kanefa dia niala indray. Efa mba nivavaka ihany ane izy iny teo aloha kanefa dia izao fa niverin-dalana indray. Ataony olona firesaka arak'ilay fiteny hoe ataony olona tondromolotra. Inga neso amintsika izany, fa isika kosa dia niandroso hikasaka amin'ny fanjakany mandrakariva araka ny Hebreo 12:20 manao hoe fa isika sy mba namana izay miemotra ho amin'ny fahaveresana fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Raha fitiana izao mofinainana io izao ry havana dia izao manaraka izao ny tinambara. Ny tompo ny maneraka sika nao ny asany, ka noho izany dia ny asa dia azy
ary sika dia mpanompona. Amahazo ny asan'izany dia tsy maintsy androso sy roborobo hatrany zany, na manao isika na tsy manao. Fa no fahasoavany dia nansoiny isika ho mpiara-miasa aminy. Fa raha miala amin'izany zara-panompona izany kosa isika, dia omeny ho lafa indray izany araka Salamo 5:7 teo. Aoko ho lasa kolo-kafa ny anjara raharahany. Fa isika kosa dia ho tonga amin'ny farasiana sy fahaverezana. Izany dia mbola namafisy mofinaina tamin'ny talata teo, mikasika any Elia sy ny zanany-roalahy, izay nanana anjara-panompona kanefa dia nanao siramina an'izany ka maty indray andro. Ka hoy ny Tompo hoe, izaho anangana mpisorona mahatoko ahy, izay anao araka ny ato am-poko sy ato ny saiko. Samuel 2:7. Inona ary tokony ataosika izay efa nansoiny manoloana izany? Azony hatrany ny fahasoavana amin'izao nanomeziny anjara-panompona antsika izao. Tandremo izany ary azao toy ny anak'Andriamaso, fa tsy atao lasa fay ka zara fa vita, na koa atao firerianaka ilazany hoe izao mahavita be eo an-tsen'ny olona. Ary isika izay efa niala tamin'izany kosa dia mivereny fa mbola hiara hiasa amintsika ny Tompo. Raisindray ny andraikitra mampanompony ianao fa tianao izy. Avaozy ny faloranao tena ho an'ny Tompo, fa vonona indray ianao izy ary aza mijery olona fa ny azo fijalian'ny Tompo no atony. Ny voninahitra dia n'Andriamanitra irery ihany. Amen. Vavaka sika setrin'izany toriteny izany. Andriamanitra, isaotranao izay raha mbola nanana anjara indray tamin'izao mofinaina izao. Tsy tianao ho any amin'ny fahaverezana izay, na koa tonga amin'ny fahamaliana izay ratsy nataonay, fa mbola mampahery sy mananatra anay ianao. Isaotra Tompo, isaotra betsaka, fa mandrakizay tokoa fitiavanao anay. Ko mangataka aminao izay mba hiasa atao aminay mandrakariva fa namasinao, ary anaiky izany izay ka hibebaka sisiana maro-tena fa hitodika anao ny asanao. Tahio hatrany ny fiangonanao, androso ny fitoriana fahazansara-nao, ka izay dia fitaovana mahery ho pelatananao amin'izany. Tahio ny firenenay, anjaka hatrany ny fahamarinanao eo amin'ny fiarahamonina misy anay. No fanasitsana ireo marasy mangirifiry raha miantso ny anaranao. Mizahery Tompo Andriamanitra magagy ianao, ka mahay ny zavatra rehetra. Malala izay rehetra mahasoa anay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Zanakao nanaovana izany vavaka izany, ary farananay ilay vavaka nampianarinao ny mpianatrao manao hoe: Izany lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ifiakamtany ny lanitra, miloana ny sazo aminay, ary mamelany ilkay, tahaka ny amelany sirika taminay, ary zanotranay amin'ny fakapana, fa manafany amin'ny rasy, manao fanjakana sy miry, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa ny finoana ny sodrano atolotra anareo ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanina hamasina anareo samy tanteraka. Ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny teninareo ho tanteraka ka sy anasiny hampiaviany Jesosy Kristy Tompontsika. Ny voninahitra dia n'Andriamanitra iray irery ihany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.